faly manolotra ny fiarabana tomoko lasy toko vavy any amin'ny 700 kilometatra Atsinanany Vangaindrano no misy ny foibe ny Dumazile amin'izao fotoana izao. Mitondra rivotra 30 kilometatra isan'ora izy ary tafio-drivotra 5 kilometatra isan'ora ary manalavitra trano ny morontsirak'i Madagasikara ary mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Vinavinaina kosa ho levina i Dumazile amin'ny fiafaran'ny herinandro. Vokatr'izay dia foana avokoa ny filazana loza mahakasika ity rivo-doza ity. Etsy andanin'izay ihany koa dia misy zone de convergence intertropicale na ZCT ato amin'ny faritra avaratry Madagasikara izay hitondra oram-be atao anatin'ny 2 andro amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny. Noho ny habetsahan'ny rotsak'orana amin'ny faritra avaratra noho izany dia mbola manakely ny filazana miloko mena ho an'ny faritra Diana, Bealanana, Analalava, Antsohihy, Mahajanga voalohany sy faharoa. Dia izay no mikasika an'ireny fa ny mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara dia ny talio ny amin'ny tapany avaratra ary ny tsioka mando avy atsimo atsinanana kosa ny amin'ny faritra sisa. Ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso maraina no orosotsika manaraka. Mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny ety amin'ny tendrony avaratry Madagasikara, ny ety amin'ny faritra afovoany Atsinanana sy atsimo andrefa ny nosy aty anorana kosa ny andro. Ny faritany Antsiranana Ray Manontolo mahazo ny faritra Sofia iny, Boeny, Alaotra, Analanjorofo, Toamasina ary ety amin'ny faritra anosy aty. Andrahoana ny andro ny faritra ny avoatany Ray Manontolo ary fandimby eo ny masoandro sy ny rahona ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny ety amin'ny faritra avaratry Madagasikara, ny aty atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefaniny. Anorana trano ihany koa ny aty amin'ny faritra Atsinanana, Mangoro, ny ilany Atsinanana Lalamanga somary aka endrika tandrivindraona izany ary mety arahakotrika indraindray. Ny any amin'ny faritra Diana sy Sava, mahazo ny faritra Boeny, Betsiboka, Analanjorofo, Alaotra ary bebe ny rotsak'orana ho anareo any amin'ny faritry Sofia iny. Ibalika be kosa ny masoandro ny faritany Toliara Ray Manontolo ary fandimby amin'ny rahona izany ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso ny maripana voatombatomana dia somary verina hidanika indray ny andro eto Madagasikara. Ho amin'ny maraina izao 5 hatramin'ny 7 degré ho antsika ety amin'ny faritry ny avoatany. Ny morontsiraka Atsinanana sy andrefana dia mihoatra ny 4 degré Celsius avokoa. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambonindrindra dia 9 degré Celsius be izao ho anareo any amin'ny faritany Toliara iny. Andrahoana ny andro amin'ny rapitso ny faritry Seychelles, ny fandimby andrahoana sy masoandro ny Nairobi, fa hilatsaka avokoa ny orana faritry Paris, Milan, Bangkok, Maurice sy Comores ary La Réunion. Dia izay no azo ambara amin'ity alina ity manome fotoana anareo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.